Coucou daholo zanagasikara, amboarina lafiny teknika fa ohatrany hafahafa kely moa zany dia videoko androany ty. Hitanareo tsy hoe hafahafa moa zany fa amboarina indray zany plasin'ny caméra e. Ny vehivavy zay rehefa mampirafy dia tady de lisany tsara fa mbola zava-doza kokoa noho ny atao lisan'ny vehivavy rehefa hivadika horaire tsy zaka lisany zany. Dia avy eo Landray miteny hoe vehivavy tsy fahakantarana karangahiny letsy vehivavy tsy silaivana azy rangahiny letsy resahany lahy fisainy lahy daholo fianakaviana rehetrarehetra, ny havana rehetrarehetra, ny namana rehetrarehetra satria tsy zaka ny elany vehivavy rehefa mampirafy. Elany efa rehefa mampirafy dia any amin'ny afaka hoe mampirafy amin'ny olona karazan'olona rehetrarehetra ary mbola miverina mitia ny vady aman-janaka. Zay ny lehilahy. Ny vehivavy nefa rehefa mampirafy rehefa ilay vadika horaire ka rehefa hitan'ilay vehivavy ilay olona vaovao tsara fanahy kokoa, mahay mitia kokoa, mahay maneho fitiavana kokoa dia ho hitan'ny lehilahy tsara fa tsy maharay lamba izy fa dia voadaka elahy dia lasa izy miaraka amin'ilay olona ilay vaovao. Ka zay ry zareo samy mampirafy zany zareo tsy misy manan-jo hampirafy na lehilahy na vehivavy. Zay angely hoe mitsangatsanga ka noho izany raha ohatra ka te hiadana ny mpifankatia ajao ny olona eo am-pelatananao. Ho an'ny lehilahy aloha zany no omeko resaka voaloha. Raha ohatra ka tsy tia lehilahy ilay vady lehilahy voaloha fa hoe mampirafy elahy takao zany izy atao ny fisarahana, zaraina ny fananana, mamerina ny karaman'ny lahy, ny andro tokony karaman'ny lahy dia makany ny vady aman-janaka lahy amelomana ny zanaka lahy satria lahy te hilelilely fahatany eo dia andana indray lahy mandeha miaraka amin'ilay vady faharoa. Amin'izay fotoana izay ho jerentsika indray hoe mety mahavita ohatra ny nataon'ilay vady voaloha ve ilay vady faharoa sa ahoana. Eto Madagasikara mampalahelo ny vehivavy aloha voalohany indrindra. Maro ny vehivavy ilay be voka loatra noho ilay tsy fahalalana. Misy indray atao anatin'ny tokantrano miaraka dia avy eo nefa sarahan'ilay lehilahy. Ilay vehivavy zany mangaina fotsiny tsy hita madamany atao torohevitra ny ataoko amin'ny vehivavy. Raha sendra ireny lehilahy mpandositra dia tsy saina ireny mandeha mitory an'io lehilahy io dia amin'izay voalohany aloha mahazo volan-jazany amin'ny famelomana ilay zazakely mandra-pahatonga an'izy lehibe mandeha manambady. Tsy mora zareo izany mamelon-janaka izany noho izany zareo mba diny ihany izany ilay zavatra atao fa aza dia entin'ilay hoe milelilely fahatany ilaina ny lely fa rehefa mba hoe misy olona miaraka aminao izany dia iny hajaina. Dia izay mankasitraka tompoko.